Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com. Kristy fiainantsika isan'andro de ho tanteraka ve zany? Hoy ianao, azo atao ve zany? Hoy ianao, zany no antony iarahantsika midindinika toy izao hoe ahatonga antsika ho mahatoky amin'ny asa zay ataontsika, fiainantsika any am-piasana Kristy. Mitady olon-kendry Andriamanitra, mitady olon-kendry Andriamanitra. Zao ny tenin'ny Paoly apôstôly tamin'ny Kristianina tany Korinto. Araka ny Korintianina 2:4-5, araka ny dikateny iombonana. Hampamenatra anareo no itenenako an'izany. Hay ve tsy misy olon-kendry na de anankiray aza eo aminareo mba afaka andamina ny fifanolana ny samy kristianina? Nisy fifandonana zany tamin'ny kristianina tao amin'ny fiangonana tany Korinto. De nojerepotsiny izany, tsy nisy afaka anandamina zany ady zany ny kristianina, ny ray aman-dreny tao anatin'ny fiangonana. Dinona ny zavatra nitranga? Ny olona tsy marina, ny olona tsy mino, ny jentilisa mpanompo sampy tany ivelan'ny fiangonana indray no nandray andraikitra nandamina ny adiny samy kristianina. Rehefa reny Paoly apôstôly zany de nanoratra epistily izy ka nanontany hoe tsy mampamenatra anareo ve zany? Ny olona tsy mino, ny olona mpanompo sampy, ny olona tsy marina no mandamina ny adin'ny samy kristianina. Fa mandrakariva mbola mitranga am'izao vanim-potoana izao zany jerepotsiny tokoa mandrakariva re olana samihafa eo anivon'ny firenena de mitohy akijanona, lasa ohatrany hoe tsy maninona nefa zavatra tena tsy mety. Tak'izany koa ao anatin'ny fiangonana misy zavatra tena mahamenatra manala baraka an'Andriamanitra. Jerepotsiny, tsisy miteny na de zava-misy ao anatin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina azy de lasa miaratsy zany ny toe-javatra misy. De ny olona tsy vanina, ny olona tia tena, ny tia vola no lasa mandray andraikitra. Ka mangataha amin'Andriamanitra mba ahatonga anao, ahatonga antsika rehetra ho olon-kendry, afaka andray andraikitra manoloana an'ireo toe-javatra tsy azo oditsita, fa tsy maintsy ilana vaolana, ilana fandaminana. Fa rehefa manana fanahy masina tsika de mahay mandray ny andraikitra samihafa misy eo amin'ny tontolo misy antsika. Andeharantsika hiomana amin'izao vavaka izao. Jesosy, omeo anay ny fanahinao, ahatonga anay mba ho olon-kendry mahay mandray andraikitra. Amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com.